Manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izay ahafahantsika mifampahery eto amin'ity fandarana ity. Eo foana izy, eo foana Andriamanitra. Tamaly isika dia hoe eo foana izy amin'ny fahoriana. Androany isika dia hoe eo foana Andriamanitra amin'ny faniriana lalina. Eo foana Andriamanitra amin'ny faniriana ho lalina. Mialohany andraisantsika izany teny izany dia hivavaka isika. Raha eo izy aminay mony tsy manam-paniriana. Androany andinika hianatra hifampahery amin'ny alalan'izany izahay. Irinay Tompo, raha ianao no hanokatra lalana sahady ahafahanay mandray ny tianao ambara amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo foana Andriamanitra amin'ny faniriana. Raha nytany ao anao izay manaraka ity fandarana ity. Firifiry amintsika moa ny tsy mba manana faniriana, ary ny tena be dehibe amin'ilay izy dia izao faniriana tsara no samba eritreritrantsika manofinofy aza ny sasany hoe mba te sy ny sisa rehetra. Ahoana ny ampaherezan'Andriamanitra antsika rehefa miresaka momba izany faniriana izany Andriamanitra? Ahoana no hanomezany tenin'Andriamanitra antsika fampaherezana ny amin'izany teny izany amin'ny Romanina 5. Romanina 5 teny 15. Romanina 5 teny 15 dia izao no ambarana: ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nanome antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Indraindray ny zavatra misy dia rehefa manam-paniriana ianao, mba manantena zavatra ianao, dia ohatrany misy manakivikivy zany, ohatrany misy miteniteny ianao zany, fa ny tenin'Andriamanitra eto dia mazava tsy mampahamenatra ny manana fanantenana, tsy mampahamenatra ny manana faniriana tsara eo amin'ny fiainanao. Eo foana Andriamanitra amin'ny fahoriana, amin'ny faniriana izay eo amintsika tsirairay avy. Ao amin'ny Jeremia 7:20 izay toko sy andininy ahitsika loatra. Jeremia 7:20 teny andininy 1:12 dia izao ny lazay ny tenin'Andriamanitra. Jeremia 7:20 teny andininy 1:12 azafady dia hozy izy hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Ny lesona lehibe izay raisitsika ao anatin'izany dia izao: raha hanomboka hanana faniriana isika, raha manana fanantenana isika, raha manana etaeta isika, dia tokony hapetrakatsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha fanirian'olombelona fotsiny izany tsy tanteraka, fa rehefa hapetratsika eo anatrehan'Andriamanitra izany dia hozy izy hoe mahalala ny hevitra heverana anao Andriamanitra. Ianao izay miaino zany androany, mety anisy an'ilay bokotra kely j'aime eo amin'ilay izy ianao, dia ho ataon'Andriamanitra aminao koa izany androany. Ary fantatr'Andriamanitra io momba anao io, ary hevitra mitondra fiadanana izany. Omen'Andriamanitra fiadanana ianao. Zany hoe rehefa manomboka hatreto manao faniriana ianao dia apetra eo amin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra ny anova izany ho lasa fiadanana fa tsy loza. Tena zava-dehibe izany. Rehefa mitady zavatsoa zany isika dia izao: rehefa miandry na manofinofy isika dia tsy irery isika amin'izany fahoriana izany, fa antsoy Jesosy hiaraka amintsika anatanteraka n'io faniriantsika io, fa ho ataon'i Jesosy Kristy izany rehetra izany, ary ho sokafany ho antsika tsirairay avy tokoa izany. Ny
bokyny Isaia dia miresaka izany ao amin'ny Isaia 7 teny andininy 1telopolo. Isaia 7 teny andininy 1:7. De izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Isaia 7 teny andininy 1:7. De ozy izy: fa izay miandry an' Jehova de mandroso hery kosa. Mahafinaritra izany. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Rehefa malala, tena tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa apetrakintsika eo amin'Andriamanitra ny faniritsika, rehefa miandry an' Jehova isika, de izao tsy ho reraka mihitsy isika mametraka izany. Ary ity teny ity dia lazainy mpitoro teny ombieny fa ireo zay tena mahatoky tokoa an' Jehova de ho tanterahan' Jehova izany. Impiry ianao zay no efa vizana teo amin'ny fiainana ary mametra-panontaniana ao atokantrano ao, mandeha makary tsy hitanao zay atao ary vizana. Rehefa vizana ianao de androany, rehefa mandray izany tenin'Andriamanitra izany de tsy ho vizana intsony ianao, satria Andriamanitra mihitsy ny manome fanantenana fa apetrakitsika eo aminy faniritsika. De ho ataon'Andriamanitra ho tahaka io teny io, ho tanteraka amintsika io. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Lasa voromahery isika, sanatria lasa ireny zavatra izay manahirana ireny, fa izany voromahery zany de mahita zavatra tsara mandrakariva. Ary noarina amin'ny voromahery ny fiainana maha-kristianina rehefa miaina mametraka ny faniritsika miaraka amin' Jesosy. Isika koa androany ary tadidio, aoka namafy ny finoantsika isika, aoka anavaka tsara ny tanjona isika, ary aoka mba anatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ho azo antoka ny mombanao, ho azo antoka ny momba ny ankonanao, ho azo antoka ny momba tsika rehetra rehefa Andriamanitra no ametrahantsika ny faniritsika, ny momba tsika tsiraray avy. Ivavaka ho anao aho amin'ity androany ity, satria tena mila vavaka izany mba ametrahantsika ny fitokisantsika manontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Ivavaka isika. Andriamanitra raio, ndraindray izahay dia misy fotoana kivy ketraka tamin'ireo toe-tsaina izay nataonay, ary tsy nandeha araka ny sitraponao izahay, fa nivily ary nanao ny hevitra izahay. Rehefa avy eo nefa Tompo de tsapanay, fa ianao de manome teny fampanantenana androany, fa tokony hiaraka aminao izahay eo amin'ny fanirinay, eo amin'ny fanantenanay. Ary rehefa miaraka aminao dia andresy tahaka ny voromahery izahay, raha eo aoreno ao am-ponay izany fanantenana sy fanirina lalina ny momba anao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.